Lalam-pandriana dia mitondra ny tany sy ny fanjakana. Lalam-panorina ny fahalalako azy ny lalàna hitondrana ny tany sy ny fanjakana. Lalam-panorenana tompoko dia tany hitondran'ny filohan'ny tany sy ny fanjakana. Lalam-panorenana tompoko dia atao hoe lalàna fototra. Lalam-panorenana tompoko dia hitondrana ny tany sy ny fanjakana. Tsy fantatro mihitsy izany lalam-panorenana izany. Ny referendum dia asaina hifidy ny olona tompoko. Ny referendum raha tsy diso tompoko dia misafidy zavatra anankiroa na ohatra hoe olona anankiroa. Ny referendum izany tompoko dia ny hoe mifidy. Tsy fantako tompoko ny anatin'ny lalam-panorenana io. Tsy fantatro mihitsy tompoko ny anatin'ny lalam-panorenana io. Raha ampahafantarinay tompoko dia hifidy izay satria zosy adidy io ka tsy maintsy hifidy izay raha fantatsay. Izay tompoko vonona hifidy fa tsy fantatray ny zavatra hofidinay ka sadaikitra ihany izahay fa tsy fantatray ny tokony hofidinay. Teo aloha nisy referendum dia izay tsy mifidy satria tsy fantatray na inona ilay hofidiana. Dia izay tsy mifidy mahitsy. Zaho zao 20 taona vao samba mihitsy vao hifidy. Raha mbola tsy fantatro ny momba ny lalam-panorenana io dia inona moa no hofidiko eo? Ka ny amin'ny lalam-panorenana ary tsy fantako ahoana moa fomba fifidianako amin'ny fifidianana amin'izany. Raha tokony ataon'ny fanjakana dia ampahafantarina amin'ny vahoaka daholo izy. Ny tokony ataon'ny fanjakana dia mampahafantatra anay vahoaka ny andininy ao anatin'io lalam-panorenana io. Ny tokony ataon'ny fanjakana dia izay moa tsy mba manana, tsy mahavidy gazety ary tsy mba manana mahita hoe inona fa tokony ho alefany amin'ny télé ilay izy na alefany amin'ny radio ianao vahoaka. Ampiasaina ilay mpanao publicité eny an-dalana ireny dia hazavaina amin'ny teny gasy. Tokony hanazava izy amin'ny radio sy télé fa izay moa aty ambanivohitra dia tsy mahafantatra ny lalam-panorenana io.